François toko voalohany a andinany faraiky ambin'ny folo. Fafolo sy faraiky ambin'ny folo. Afaka mijery amin'ny écran, afaka mamaky amin'ny baiboly eo ambany maso. Ary Josoa nandidiny Epifey ka nanao hoe andeha mamaky ny toby ka mandidiany olona hoe manamboara vatsy ho anareo fa raha afaka atelona dia hita ity Jordanina ity ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitrareo ho lovanareo. Afaka atelona dia hita ity Jordanina ity ianareo manamboara vatsy ho anareo. Fiomanana ho amin'ilay dingana manaraka, fiomanana amin'ilay fiainana tianao hatongavana. Pratika ty tsy toriteny fotsiny izy ty fa zavatra pratikainao aorinan'izao. Misy zavatra sady mila tonga ho an-tsainao zao hoe zao ny ataoko manomboka eto. Alleluia, alleluia, alleluia. Inona le fiainana tianao mba iainana atombo iainana sady zay mba azonao atomboka. Aza miandro tonga eo vao miaina am'le izy fa atombotomboy sady ty aza janona ambara pitranga an'le izy, ambara piseho an'le izy, manangona zay zavatra tokony angonina mba hatongavan'le zavatra tianao hahatongavana. Baiboly dia milaza hoe zay mahavatra mitsimpona no mampitombo. Inona ny tianao ananana tsipony manomboka eto. Aza miandro grolo avy any an-danitra, aza miandro fita iambe fa manaova dinganao amin'ilay tianao hahatongavana manombo mitsimpona. Fa zay mahavatra mitsimpona no mampitombo. Za io zao tsy menatra mitsimpona io, mitsimpona an'ilay ventilateur io zao, mitsimpona an'ilay talkiwalkia zao, mitsimpona zavatra tsara, mitsimpona clavier, tsimpona. Inona ny zavatra tsiponinao am'izao? Fazadino fa nitsimpona vary taorinany mpijinja vary rota dia lasa tompony tanambara izy rehefa avy teo. Inona ny tsiponinao androany fa ho propriétaire an'iny ianao rehefa avy eo. Misy zay mahavatra mitsimpona ny mampitombo satria misy olona miandry fitahimbe raha lasana bavy tsy andrasana fotsiny io fa mietsika ianao manomboka eto. Tsimpona bajaja ray rotely fa lasanana bajaja zato ianao. Mitsimpona parpaing, mitsimpona ciment, mitsimpona ale na heritaona aza vao feno tsy maninona fa nangana trano ianao rehefa avy eo. Inona ny tsiponinao am'izao anaka? Teneno namanao rahavavy aralahy, inona ny manomboka tsiponinao am'izao? Raha tsy mitsopona ninina ianao hoe dia aza mieritreritra zavatra goavana zany fa manomboa amin'ny fitsiponana hoe na iomezan'ny olona azy ianao. Inona ny tsiponinao? Ambarao anahy inona ny tsiponinao? Lazao anahy inona ny tsiponinao? Fa tsy ampoizinao io fotoana io ange mandeha nanomboka tamin'ny janvier ange tsika juin tsika zao. Raha nisy zavatra ny tsiponinao nanomboka tany amin'izao juin zao efa hafa mihitsy. Fa raha tsy nitsimpona ninina nanomboka tany ianao kanefa nanantena zavatra goavana be nanomboka tany dia mbola manantena foana ianao ohatra amin'izao nefa tsisy nininanao. Manomboa mitsimpona ianao dia miomana amin'ny zavatra manaraka. Zany tsimpona raikitra ny fitsimponana manomboka izao. Tsisy olona tsy hetsika tsony manomboka eto. Ny olanao indraindray mijanona maniry fotsiny ianao fa tsy mihetsika ianao fa mitsipona ianao manomboka eto. Alleluia. Atoato misy zavatra indray apetraka Andriamanitra ho an-tsainao satria ianareo avadika ao pata daholo. Izy mba tianao zany mba ho pata vavy patalahy daholo. Pata tsy égal karana ka pata manko abréviation ny patron tsy zay. Ny pata vavy patalahy daholo. Miomana ho amin'izany va ianao?
inona ny tsiponinao zao tsy vita ny vavaka maraina sy ariva eto fotsiny io tompo tsy maintsy miova kosa ny fiainako amin'ity volana ity inona ny ataonao anivako ny fiainanao Jesosy inona le aktivité nao taiko inona le zavatra tiana ataonao ampandehaniko ary ianao ve miomanao amin'izany za zao miomana ao amin'ny falebiazan'ny fiangonana atao tena tsy hijanona mihitsy sika hividy fitaovana tsy mety eto kanefa afaka ampiasaina aloha eto fa ny tena mety amin'ilay izy dia le manaraka rehefa avy eo fa tsy hoe rehefa tonga le manaraka rehefa eo amin'izay vao hitady an'ity sy hitady an'ry manangony tsika miomana ao amin'ilay rehefa manaraka ohatrany hoe ranabava anambady ianao aoriana kely eo fa zao ianao efa manangony zavatra inona ny angoninao fitaovan-dakozia inona ny angoninao kodoro mamenatra mankony ny vehivavy reo apakary lehilahy tsy mba mitondra kodoro fa tokony mba misy kodoro entinao andeha hivoaka ianao nampiakarina tsy sinenenina mihitsy akoatra ny fitiavanao azy zavatra omaninao na ny olona mahita aza ianao anga inona ny toyan'le anga amin'le zavatra ataonao mahita parpaing ny olona mahita fasika ny olona mahita fera ny olona dia ianao anga anao trano aleo mba izy fanontaniana ao ambadika atsoatso momba ny fiainanao ianao anga averena ianao anga teneny izy ianao anga rahalahy ianao anga rahavavy fiomanana zay tsy hoe ho any andafo vao nanao passeport fa nanamboatra passeport tany amin'ny intérieur atao Antananarivo ta ministère ny intérieur nanao passeport tagno ampefilo dia ozy ro zareo tao fa ho aiza ianao satria rehefa anao passeport anontaniana an'izany fa nanonona firenena anankiray fotsiny alleloia dia misy zavatra mila tsy voatery omenao zany fa anisan'ny taratasy tsy maintsy fenona namboariko ny passeport nefa tsisy fofopofona nandeha aiza nandeha aizy dia manomboka manontany amin'izay ny zava-misy hoe ianao anga to izy ianao anga valio kely ty Tananarivo mankany Majunga ve mila passeport satria zay mipetraka to Tananarivo tamin'izay Tananarivo mankany Tamatavy ve mila passeport fa matoanao passeport ianao maninona io mana ivoaka ivelany kanefa mbola tsisy hoe fofopofona mbola tsisy fampanantenan'olona fa fampanantenany tenin'Andriamanitra hoe ho vavolombeloko nareo manomboka eto hatrany amin'ny farany tany passeport natao voalohany dia nanaraka amin'izay ny fofony rehefa avy ao nisy laza hoe ianao anga navarina tokoa pasteur anga efa avy tany Afrika Atsimo za mbola tsy tany any manko ozy le olona hoe be dia be zao ny pasteur efa nalefako tany nianatra tany pasteur ho any quelle question ieno ho any ianao teoneo dia efa mitelefone ovinona misy voyage manaraka indray mankany Afrika Atsimo mamonjy conférence Pasteur Isidore pasteur ohatra zao ataovy anatiny izy ohatrany vitavita ho azy izy zany satria talohany eo efa nisy fiomanana fa tsy lasa tamin'le fotoana fa tsy midikako hoe tsy ho lasa mandrakizay fa heritaona manaraka an'izay vao lasa te laza aminao ny zavatra raha teo aloha teo taminao fa tsy midikako hoe tsy ahomba mihitsy ianao na voaoziny ianao fa ho avindray ny manaraka eo ho avindray ny manaraka eo nenenina raha taminao teo aloha teo ho avindray ny manaraka eo nenenina tsy nahombo taminao teo aloha teo ho avindray ny manaraka eo nenenina perte taminao teo aloha kely teo ho avindray ny manaraka eo amen amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao tsy inona efa niomana ary ianao efa vonona ianao anga anambady ianao anga
anao trano, ianao anga anao paster, halleloja, ianao anga anangana orinasa, ianao anga anangana boutique, ianao anga anao garage, ianao anga anangana salon de coiffure, ianao anga hividy tany tao mandalindalo aty anao zany mijerijery tany. Inona ny fiomananao zao raha lazana bavy? Fa ho atosiky ny fahasoavany zany a dia ho tonga amin'izany ianao, satria ny zanak'Israely niomana hitany Jordan, iditra sy andovan'ny tany Kanana, manamboara vatso anareo fa afaka atelona dia hitanyity Jordan ity anareo. Misy fiainany olona manko tsisy ninona homanina, tsy taitra izy, eo foana izy, tsy zavatra homanina. Tanao ny olona mianatra miomana ho lehibe. Maninona ianao mianatra teny frantsay, miomana hitondra orinasa, sady anana fahalalana ny ifandray amina vahiny. Maninona ianao mianatra teny anglisy, satria misy firenena tsy ahiteny frantsay mihitsy. Fa za olona andeha hivoaka ny ivelany, za ifandraharaha amina olona maro iresa-pirenena manera-tany. Azay mbola manana fahafahana azadino ny teny anglisy. Alleluia. Za tonga tany ivelany voalohany tamin'ny firenena anglophone, fampiresaka amin'ny olona, fa misy be dia be ny olona ny malagasy menatra rehefa tsy mahay teny frantsay, fa ny any a tsisy dikany, tsy rara iny zany teny frantsay zany. Bonjour ihany ozy ny haiko amin'ny teny frantsay, ozy le olona anankiray sany veo a mbola za zany mahitono ity olona ity, satria voalohany indrindra tsy ny anarany tany an-tsekoly ny teny frantsay, tsy ao anatin'ny matiara ianarany. Miomana ho amin'inona ianao raha lasana bavy? Aza mieritreritra tonga ho azy amina sehatra anankiray, amina dimension anankiray, amina refy anankiray, fa mila miomana ianao. Maneho fiomanana ve le zavatra ataonao zao? Ary le zavatra irina ho tonga, mahitanao ve izy miomana ho amin'izany? Inona ny omaninao zao? Aza miandry fitahina fotsiny, fa mankanesa amin'ilay fitahina. Na Jesosy aza 30 taona izy voanomboka ny ministerany, fa talohan'izany izy efa niomana, ary nanandrana izy indray mandeha miresaka amin'ny ireo olona pahy baiboly eo amin'ny kianjan'ny tempoly. Fiomanana. Inona ny omaninao zao?